Tsy mbola akany TVA roapolo isanjato amin'ny zanabola amin'ny trosarabola ny banky. Nangataka an'ireo banky ny fobe famorina ny hetra mba hiandry fanazavana ofisialy avy amin'ny gouvernement ny momba ny fomba fampiarana izany aloha. Mbola miato izany fepetra voalaza ny lalàna mifeny tedi-bola ho an'ny taona 2024 izany na dia efa nambara homan-kery manomboka ny 2 Jolay aza, araka ny nambarin'ny Association Professionnelle des Banques. Nampanantenana fanambarana ny fanjakana mba hanazavana ny fomba fampiarana ny fepetra io. Nanambara ampaibe maso ny masovin'ny firenena Amerikana Claire Pierre Angelo nandritra ny fankalazana ny andro ny fahaleovantenan'ny États-Unis tany amin'ny villa Philadelphia ny fikatonan'ny USAID. Efa nandritry ny 40 taona moa no niasa teto Madagasikara ny USAID. Vokatry ny fanapa-kevitra noraisin'ny filoha Amerikana Donald Trump moa no nahatonga ny fanajanona tanteraka ny USAID manerana an'izao tontolo izao. Ny departementam-panjakana Amerikana no andrehan-tanana manomboka izao ny andraikitra amin'ireo fandaran'asa rehetra ny USAID sy ny fanampiana avy any ivelany, hoy ny nambarany. Nampanantenan'ny Claire Pierre Angelo fa na dia amin'ny farany eto aza ny tantaran'ny USAID dia manohy manolo tena nohana olona tapitra isa maro eto Madagasikara izy ireo. Azo hoanina menaka izay nentin'ny Samba Mori tonga ny antsiranana raha ny tatitry ny ministera fampiroboroboana ny industrie sy ny varotra. Navoaka ny Agence de contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires ny valin'ny fitiliana natao tamin'ny santionany nalaina tamin'ny menaka eo ambonin'ilay Samba Mori miantsona any antsiranana. Araka ny tatitry ny département ity, ny 20 jona lasa teo no nalefa fiaramanidina ny Antananarivo ny santionana tamin'ny menaka izay nentin'ny Sambo ity ho atao fitiliana anaty laboratoire. Maro ireo foto-drafitra asa hotokanao Fianaratsoa mandritra ny fandalovan'ny filohan'ny Republikany Rajoelina ny toerana izay ao anatin'ny fanatanterahana ny filan-kevitra minisitra raha ny tatitry ny komina ambanivohitra Fianaratsoa. Anisan'izany ny fitokana trano fipetrahana mpianatra sy ny trano 3D manaraka ny teknôlôjia ao amin'ny Université Andrianjato, eo ihany koa ny Coliseum Mambatomena. Ahatra 3 andro ny fivanana ny filohan'ny Republikany ny toerana araka ny nambarany teo am-patongavany ny tolakandro teo. Isan'ny mpitsara telo mirahalahy tsara ny lalao izay iona Israela sy Cameroun androany alarobia mandritra ny fiadina ny amboara eran-tany ho an'ny basketball sokajy latsaky ny 70 taona ilay mpitsara malagasy Yann Vezo Davidson. Izy hery no mpitsara malagasy sy isan'ireo mpitsara afrikana voasafidy amin'ity fifaninanana maneran-tany izay atao any Lausanne Suisse ity. Efa lalao faharoa tsarainy nandritra ity fiadina ny amboara eran-tany ity moa ny lalaon'ny Israela sy Cameroun.